tratry ny andro maneran-tany ho an'ny toetry ny andro? Nanararato natao anatin'ny fankalazana ho amin'ny ty androandro an'ity ihany koa ny fanomezana maro-boninahitra ho an'ireo mpiasa na vita be teto anivon'ny Météo Madagasikara. Miavaka kely ny fandarantsika androany satria isy ny kabary nataon'ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro amin'ny farany fandarantsika. Aza misaraka aminay rehefa eto aloha dia menanao ny mety toetry ny andro ny vinavinainy Météo Madagasikara ho anao amin'ny rapitsiny tontolo ny andro. Ho amin'ny maraina dia isy ny orana malefaka ho anareo ny amin'ny faritra Antalarana, Ranjorofo sy Atsinanana tahak'izay koa ny faritra Atsimo Atsinanana. Andrahoana ny andro ny ilany Atsinanana Madagasikara iray manontolo fa ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro ny amin'ny faritra sisa. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia ny ilany andrefan'ny Madagasikara iny dia hisitraka oram-baratra avokoa. Ny faritra Antalasana Ranjorofo dia isy ny orana tandrivindraona rehefa ndimby eo ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa. Ny maripana vavinavina ho an'ny rapitso ny ambany-dritra dia 10 degré Celsius hitantsika any Vakinankaratra ary ny ambony-dritra kosa indray dia mananika ny 13 degré Celsius hitantsika any Antsohisy Maheva-Tanàna. Dia izay ny météo antsika ary manasanao hanaraka ny kabarin'ny ministra. Tompoko lahy sy tompoko vavy, mankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny toetry ny andro moa isika anio izay journée météorologique mondiale moa ny tenenana anazy amin'ny teny baiko ary izany dia ankalazana isaky ny 13 martsa isa-taona. Omendanja manokana amin'ity taona ity ny resaka toetry ny andro. Tsy zoviana intsony ankehitriny ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetr'andro ary ny tanjona fankalazana dia ny anentanana ny olom-pirenena tsy ankanavaka momba ny fiovan'ny toetr'andro. Ho fitaizana ny ankizy sy ny tanora anentanana ihany koa lehibe andray andraikitra amin'ny fikajiana sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Izany dia ahafahantsika miatrika ny fiovan'ny toetr'andro sy ny manalefaka ihany koa ny fiantraikany. Ny lohahevitra notsongaina tamin'ity taona ity moa dia temps et climat préparé. Araka izany dia ilaina fiomanana meloa eo amin'ny fiatrehana ny fiovan'ny toetr'andro satria efa iainan'ny zanak'olombelona izany. Madagasikara dia fantatsika tsara fa anisan'ireo tany izay miaina sy matsapa ny fiovaovan'ny toetr'andro ary eo ny fisiany haintany eny atsimo, ny orana mivatravatra ihany koa anatin'ny fotoana fohy ka miteraka fiakaran'ny rano. Ny amafisan'ny rovi-doza izay mateti-piavy eto amin'ny firenentsika dia tsapa ankehitriny ny fiantraikan'izany eto amin'ny nosy. Tsara ihany koa nefa ny mampatsiahy fa mandava-taona dia misitraka ireo harena omen'ny toetr'andro maimaimpon' isika eto amin'ny nosy ary azo atao tsara ny mamadika ireny ho tombotsoa sy harena ampandrosoana. Raha tsy ilaza fotsiny tsika ny masoandro, ny rivotra, ny rano, ny harena voajanahary, ny fambolena ihany koa ireo maro samihafa. Lahara-pahamehana apetraky ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetr'andro zany ny fahazon'ny malagasy tsy vaky volo ny vaovao ara-potoana, marina sy azo itokisana. Ary efa voapetraka ny paikady sy fiaraha-miasa isan-karazany anatanterahana izany. Koa amin'izao fankalazana izao ary dia misy hetsika maro izay nokarakaraina. Natomboka tamin'ny fanentanana teny anivon'ny sekoly sy ny orinasy zany. Eo ihany koa ny varavarana misokatra izay ahitana famelabelarana arahana hevitra. Eo ihany koa ny fampirantiana sy ny fanentanana isan-karazany. Ny tanjona amin'izany moa dia ny ahalalan'ny isam-batan'olona sy ny sehatrasa isan-tsokajiny avy ny adidy miandry azy ireo ahaizana miatrika ny fiovaovan'ny toetr'andro. Koa ateroketona ary ny fisaorana ireo mpiara-miasa rehetra miara-misalahy aminay amin'izao fankalaizana izao. Ary rahotika ihany koa ny manasa antsika rehetra amin'ny diabe izay ho atao amin'ny 14 martsa izao manomboka amin'ny 7 sasany maraina. Miainga eto anosy io eto anivon'ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetr'andro ary mifarana amin'ny fanentanana maro isan-karazany eo anoloan'ny kianjaben'ny Mahamasina. Eto am-pamaranana ary ny tenako dia miarahaba ihany koa sy makasitraka anareo mpiara-miasa rehetra eto anivon'ny météo manerana ny nosy ary mampirisika anareo hilofo hatrany amin'ny fanasoavana ny mpiarabelona. Tsy adinoina ihany koa ireo namana izay efa nisotro ronono izay nikely soroka tamin'ny fanatanterahana ny asa teto anivon'ny ministera. Koa entanina ihany koa zany tsika rehetra hanohy ny asa antsakany sy andavany. Mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy.